Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao mialatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andrambo Kaizao Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andrambo Kaizao Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andrambo Kaizao Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andrambo Kaizao Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana vabalala ny amintsika amin'izao fotoana izao. Falibe indray tena komiona aminao eto androany manana fiadana tompo amintsika tsirairay aby izay tonga eto dia misaotra anao ihany koa tonga miaraka aminay eto indray androany mifidy an'izao fandarana vavaka fiambenana. Iaraka aminay eto indray ianao amin'ity androany ity ifampahery idiran'Andriamanitra. Raha antsika eto amin'ny anatin'ny adiny ilay sasany mahery kely eo ny raha antsika eto matoka fa tsy raha tonga eto ianao dia ahery ary tsy taka ny idiranao teto any mivoahanao eto. Fa ifampahery tokoa tsika amin'ny alalan'ny hira vavaka tenin'Andriamanitra, famirapirarana tenin'Andriamanitra ka dia tonga soa daholo tsika rehetrarehetra dia mahareta hatramin'ny farany. Raha androany vao tonga miaraka aminay dia te anasanao mihitsy hoe mahareta hatramin'ny farany satria izaho matoky fa tsy kisendrasendra miatokavana fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Ary mety hanova ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra izay horenesinao eto androany. Dia tahiny tompo tonga soa raha mampahery anao ny androany dia tonga avandray rapitso izay eto foana isaky ny latsinainy sy ny zoma mifampahery dia sokatra ho any rehetrarehetra ty fandarana ity, tsisy tompony na dia iray ary fa any Jesosy izy ity dia afaka miditra eto daholo ianao isika rehetrarehetra. Tsisy hanavahana na havaiza na havaiza fa dia natao ifampaherezantsika rehetrarehetra. Tahiny tompo ary tsika rehetra ary tahiny tompo koa raha navavitody. Navavitody raha ony soa no niditra voalohany teto androany avy eto Frantsa. Izay miditra voalohany moa dia tahaka n'isan'andro dia mahazo tso-drano. Halleluja. Ka dia raha navavitody no mahazo tso-drano androany miaraka amin'ny ankizy rehetra izay any Koweït, Arabia Saodita, any Chine ary nareo any Madagasikara dia samy misitraka n'ity tso-drano azon-draha navavitody ity daholo androany. Ao amin'ny Isaia 7:20 ny tso-dranontsika amin'ity androany ity. Isaia 7:20 dia 7:20 sy 7:20 no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 57:18-19 no vakitsika amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe efa nahita ny lalany nefa sitrana azy ihany dia hitadarana azy ka apody ny fiononana ho aminy sy ho amin'ny malahelo ao aminy. Dia izao izay mahary ny vokatry ny molotra fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky ho Jehova ka dia asitrana azy aho. Halleluja. Amen. Zany raha navavitody anasitrana dia anasitrana anao tokoa ny Andriamanitra ary metraka fiadanana dia fiadanana tokoa ao anatinao apody ny finoanana ao aminao sy amin'ny malahelo ao aminao izy dia tahiny tompo
ranabavitoditsina rehetra ny Koweït, Arabia Saoudite, Chine ary Madagasikara. Narakaraka azy tao a ranabavy Lovlitina eto France, tonga soa Ravaka Nana France, Sandola Koweït, Kodaleoni Koweït, Mbojilda Koweït, Marina Tiana Canada, tonga soa Mapionina France, Monimoni. Maro vao fantatro hoe France matetika miteny foana ny Madagasikara fa aty France ke Monimoni hitako izay commentaire zay tamin'ny omaly. De Sirina Rosemina France, Mario Rally Koweït, Bet Sava Koweït, tonga soa Mario Hortensine Koweït, de Tahinje Sosia i Andoandry France, Angèle Pages France, Nambitso Macrina Koweït, Tojo Allemagne, Erika Rak France, Tina Rakotoa. Zay ohatsy ny teketra Tina Rakotoa aiza izy teo? Tina Rakotoa ry zaka kay. Tako raha izy avy olona vaovao Tina Rakotoa fotsiny soratra eto. Tina Rakotoa ry zaka France, Erika Rak, Asany Apôstôly Ralalay Madagasikara, Yaina France ao ambadika ao, Marijo États-Unis, artisan de Madagasikara, Lina France, Jonathan Allemagne, Rantalia Charline France Madagasikara zafady, Soameva France, Jesosy Mpandresy Mihaja Madagasikara, Miria Randria Malala Madagasikara, Razanazo Sylvie Koweït, Yama Koweït, Tahin'ny Jesosy tsika menakavy, faly be mahita anareo de matoky fa ifampirehetritsika rano. L'Antony Rina Liban, de tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Mino zavatra aloha dia andaontsika aloha hivavaka, andaontsika miaraka ny fotoana eo am-piaratanan'Andriamanitra, takany fonaontsika isan'andro. Androany ny olona iaraka amiko eto, ny ekipa iaraka amiko eto, teny tompo ranabavy Kapatitsia avy eto France ihany koa. Niaraka amiko eto androany dia ranabavy Ama nitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana. Alleluia. Ranabavy Ama ao Koweït ao dia nitondra ny ten'Andriamanitra Rahalatojo dia nivavaka ho an'ny firenena dia ranabavitsika hitody Raonisoa. Alleluia. Ka andao ary loatsika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-piaratan'Andriamanitra. Tany tompo ary ranabavy Ama anao avy hatrany ny fitenenana ranabavy Ama. Tain'i Jesosy pasteur dia tain'i Jesosy tsika tsirairay avy tonga amin'izao vava fiambenana izao indray dia mbola iara-vavaka tsika nimboantsika ny fotoana. Alleluia. Misaotra anao izay Jesosy malalo, misaotra anao izay masina tsara indrindra tonga amin'izao fotoana izao indray izay tena mamina indrindra. Andeha hiterana ianao, nanratana ianao, akofana ianao, atrehanao ary enona ny teninao. Misaotra anao izay mbola menao tombona andro fahasalamana, menao izao fotoana izao indray afahanay mandeha hitady ny fanatrehanao ka izay rehetra mbola hevitra mampisaraka anay aminao na ny ota izay nataonay Jesosy malalo dia fonanay izay bebahana ao anatrehanao tena hoe aoka izay mba hanapahadiovana sy fahamasinana Jesosy malalo hiatrehanay izao fotoana izao ka izay vavaka rehetra sandratra eto na ny fiankofana na fiderana Jesosy dia tena hoe matoky izay fa tondidy gasy manopofina paka any aminao dia manatrefana izao fotoana izao ianao Jesosy malalo ka ao ireo hitondra ny teninao, ao ireo pasteur melapelatra ao mivavaka amin'ny firenena dia ireo lehilahy tsirairay avy Jesosy malalo tena fiainana ho anay izy teninao izay voafafinao aminay eto dia ao koa Jesosy malalo ireo mbola eny am-piasana, ireo eny an-dalana mody afangahany dia ny tsirairay avy Jesosy malalo dia ao ireo efa miatrika eto amin'izao fotoana izao aza fela isan'elingelina Jesosy malalo feo rehetra tsy avy aminao efa esoritsy anakery Jesosy na ny mpanome toromaso, ny mpanelingelina ny connexion, ny mpanelingelina ny fandaharanay Jesosy malalo matoky sy mizy efa tena arovanao tsisy ho tapatapaka fa tena hoe mangetahitanao izay Jesosy malalo manatrefy izao fotoana izao anao dia nivoninahitra anao atolotra eo anao mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka indrindra ny ranabavy Ama anatin'izay vavaka mamy izay netiny nanomboana ny fotoana izay dia tahin'i Jesosy ranabavy Ama dia Jesosy maly fidianao. Alleluia.
tahiny tompo a Elizatsiala Koety Kada Kamalala France tonga soa zamina kamaradin Jesosy a France tahiny Jesosy daholo a dia mankasitraka ranam-baviana tamin'ny vavaka mamy a izay nentinao. Anao hiritsika alohan'ny hinoantsika tenin'Andriamanitra dia anaontsika anao hira anankiray. Anatin'ny teny ity zany ianao a maka toerana tsara dia maka baiboly fa hihain'ny tenin'Andriamanitra tsika entin lalatojo aorianany no lalatojo moa dia velonety any a mitondra famelabelarina tahaka ny mahazatra fa aloha iaraba olona tsika Geneviève Randriamanana Anjara eto France tonga soa Marina Tiana Canada efa narabaiko Andrina Suzel Suisse zay mbola tsy voaravako teo Mami Koety tahiny Jesosy daholo isika mianakavy. Halleluia. Dahoatsika anao hira ataontsika hira mahafinaritra be atolotra anareo manokany tery ity hira mahafinaritra be izy Angelina Rodriguez Arabie Saoudite tonga soa ihany koa ianao lasa arytsika rehetrarehetra mino finaritra daholo. Vita
Halleloia. Hoe irera tojo ady sarotra asendra ady sarotra dia ny anaranao no atsoko ho fahamonjena. Halleloia. Dia efa fantatro koa zao ny anarana atsoina rehefa sendra ady sarotra ianao dia tahin'ny tompo dia mahereza isika mianakavy. Satria hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary raha misy mbola sy voaravako tao anananana tao dia arabaiko aloha tsara be ny raha matoritory foan'ny tojo tahin'i Jesosy. Aingoirina Andrena Solo Aingoirina Andrena Solo France Ranosolga Koety tonga soa nareo bravavy angamba sisa mbola sy voaravako teo. Alleluia, tonga soa daholo. Tsara be ny ireo izy tody rahony soa tsara irina. Alleluia, tsara be koa le haingo le zavatra jerena amin'le clip koa mahafinaritra amin'ny maso be daholo. Eny ary ndao ary ampitandrotsika raha latozo hitondratsika anaty tenin'Andriamanitra dia rehefa avy eo miverina ety amin'ny tenako taka ny mazatra mamelapelatra. Ndao ary tany tompo ary tojo anao ny fitenenana. Dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray aminaran'i Jesosy tonga somatsara eto amin'ny fandarana. Dia raisiko fahasoavana anao mbola afahako tondra ny tenin'Andriamanitra androany. Halleloia. Ravana malala. Ny fomba fijerisika ravana hoe iny olona iny tena malaza, tena lehibe dia mety izay ilay olona hoe manan-karena be. Ohatra hoe Solomona reny ohatra, Isaka tena nanan-karena be, Joba reny nanan-karena be, tena lehibe reny. Ary zao raha miteny anareo hoe iza ny miliardera indrindra amin'izao tontolo izao dia tonga dia fantanareo hoe iza. Fijerentsika olona zany no ohatran'izany. Na ohatra ilay olona nanao fahagagana be, Mosesy ohatra, nanao fahagagana be tamin'ny lozafolo. Ohatra hoe Davida zany mpitaritafika be, tena mahery miady amin'ny leonazy be, raha nafaty miaramila fahavalo analinalina ny avany, tena lehibe amin'ny maha olombelona zay. Fa amin'Andriamanitra na maritan'Andriamanitra hoe olona lehibe ty olona ray ty, na olona malaza ty olona ty, dia ny azy ry havana malala jereny tsara mihitsy hoe inona ny zavatra ataon'ilay olona. Ohatra zao nisy olona anankiray zay, olona tsotra kely, tsy nanan-karena ry havana, olona tsy miliardera ry havana, ny zavatra mba hoaniny ary dia valala, tantely ireny mba hoaniny. Ny fomba fitafy indray tsy mba le akanjo tena raitra be ireny fa dia lamba volon-dramevy. Dia sy ny mampalahelo kely raha mijery anazy fa nefa lehibe teo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany olona zany no nitenenan'i Jesosy hoe lazaiko aminareo izy fa zay natera-be vavy mbola tsisy lehibe noho zany olona zany dia Jaona mpanao batisa ry havana malala. Jaona mpanao batisa zany tsy hoe inona dia inona fahagagana be nataony na hoe nanahoana hoe nanan-karena be sy ny sisa. Fa ny nataony no fantatro izy dia mitondra olona amin'ny fampibebahana, tarika olona hibebaka. Dia resy lahatra ny olona natony an'Andriamanitra dia natao batisa, ka izay mahajaona pahanao batisa azy, tsy hoe nanao batisa na hanao batisa fa pahanao batisa, zany hoe tena be dia be ny olona efa natao amin'ny batisa. Zany na lehibe azy teo anatrehan'Andriamanitra. Ravana malala ndao koa antsika raha mateo lehibe koa ianao anatrehan'Andriamanitra, ndao mba hitarika olona amin'ny fibebahana. Ka androany antsika jery resaka fibebahana mihitsy, hodikodina amin'ny fibebahana mihitsy antsika androany. Jery tenin'Andriamanitra ary antsika.
Mika toko fahaenina. Mika toko fahaenina. Zarenao ny soromandry hoe aminaran'i Jesosy. Teny fampibebahana ny Israely. Ampibebahana ny Israely. Diny ny voalohany. Masina ianareo, mino izay lazain'i Jehova, mitsangana, mandahary eo anoloan'ny tendrombohitra, ary ao ka horeny avoana ny feonao. Mino ny adin'i Jehova ianareo, ry tendrombohitra, sy ianareo ry fandriana mateza ny tany. Fa Jehova manana ady amin'ny olona, eny amin'ny Israely no ifandaharana. Amenina. Ry havana, aoka horeny avoana ny feonao. Andao ry havana, tena hitory, tena hiteny mafy. Halleloia. Hitratratratra, hitarika olona amin'ny fampibebahana. Fa manana ady Jehova amin'izao fotoana izao amin'ny olona. Inona moa ny ady? Ahoana moa ny adin'i Jehova? Ny fahotana ny ry havana, ny ananan'Andriamanitra lasa ady amintsika. Fa zao mialohan'ny dradradradrana, mialohan'ny tenenanao mafy ny olona mba hibebaka, ianao aloha mila mibebaka. Fa tsy mety zany hoe raha malala mibebaha ho anareo fa tena akaiky Jesosy. Efanao amin'io voavy nangalabadin'olona ianao maly. Raha malala andao hibebaka atsika, mila mibebaka ho anareo. Efanao manino sady mifoka sigara ihany. Tsy mety zany ry havana. Fa mialohany ampibebahana olona, ianao mihitsy aloha mila mibebaka. Sao dia mbola manana ady aminao Jehova. Dia nio mihitsy, ianao zany mila mandeha tena hoe mbola manana ady amiko ary ve Jehova saona. Ny alalanao zany dia tsotra. Nisy fotoana tamin'izay herinandro, tena reko zany hoe nanalavitra anahy Jehova, ny zavatra tsy mety natao. Dia tena renao mihitsy ohatra tsy dia misy fanatrehan'Andriamanitra zany. Otra mivavaka ianao, ohatra tsy mety ho toritory fo, ohatra ny tsy renao mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena sabata ho tamin'izay, tao anatin'ilay fotoana herinandro iny misy sabata. Fa tena na sabata raha tena, nefa sabata zany tena misy fanatrehan'Andriamanitra be. Fa rehefa manana ady aminao Andriamanitra, na sabata io aza, tena tsy tafiditra zany ianao mivavaka fa vavaka fa dia nio tsara hoe sao dia manana ady aminao Jehova. Dia tena mibebaka. Za tamin'izany tena mibebaka Jehova, tena mibebaka. Fa tena isaorako an'Andriamanitra, halleloia. Fa navelan'Andriamanitra, Andriamanitra no tena mamela heloko. Zaho tsy manana ady amin'ny Jehova, halleloia. Dia ianao sao dia mbola ao anatin'izany. Tena probleman'ny olona koa dia zao. Ohatra ny tsy dia rarahin'ny olona zany hoe mibebaka. Ohatra ny tsy dia ataon'ny olona important zany, zava-dehibe zany hoe hibebaka. Nefa tena teneniko fa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mibebaka. Dia ianao aza hodiana fanina fotsiny hoe mandeha fotsiny ny fiainana. Sy anay nefa zanak'Andriamanitra, efa mivavaka ihany anay. Aza manao tahaka ny fariseo. Jerentsika hoe any amin'ny Matio hoe Matio toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Matio toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa no nahitan'ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisana izy, dia hoy izy taminy, ry taranaky ny mena rano, iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho azy? Koa mamoasa vo mendrika ny fibebahana ianareo. Ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho raina izay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ny fariseo sy ny sadoseo zany dia nieritreritra fotsiny hoe manana ny Abrahama ho rainay anay milaminay. Fibebahana iny milaminay. Natoko fotsiny hoe zanaky Abrahama. Taranaky Abrahama ohatr'izao nampanao batisa. Tsy mila batisa zany reky sy ny olo taranaky Abrahama. Tsy mila an'izany anay. Dia zany koa betsaka amin'izao. Ny kristianina manao anakapo koa hoe zay ve manana an' Jesosy anay ka manana an' Jesosy zozokinay anay. Sy raha latozo sy bebabebaka iny efa manana an' Jesosy. Jesosy raha efa maty eo amin'ny hazo fijaliana. Efa fiainana milamina. Mba amin'ny fahasoavany tsy mila mibebabebaka zany fa manao fiainana dia sy tonga any an-danitra tsika. Fa rehefa afana malala tena aza mba manao an'izany ianao fa andao tena hibebaka. Tena hiverina amin'Andriamanitra ry havana. Fotoana zao tena fiverenana amin'Andriamanitra. Tsy haiko firy taona ianao zay nanana ady tamin'Andriamanitra, firy taona ianao zao nanalavitra n'Andriamanitra. Ny fotoana ny zanak'Israely 20 taona ry havana nanalavitra n'Andriamanitra ihany. Jerisika any amin'ny Samuela voaloha Samuela voaloha toko fahafito andininy faharoa.
jerenao ny soromanitra hoe ny nampibebahany Samuel any Israely sy ny nandresen'ny Filistina. Hitanao, mifampiankina ny fampibebahana sy ny nandresena. Ny olona mibebaka no mandresy. Aleloia. Jerenao dia ny faharoa, ary hatramin'izany andro izany dia nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehova dia 20 taona, ary ny taranak'Israely nalahelo any Jehova. Aleloia. 20 taona zany dia tsy teo amin'ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra, fiaran'i Jehova. Zany hoe azo eritreretiny 20 taona tany zanak'Israely niodina tamin'Andriamanitra, tsy nahalala an'Andriamanitra. Fa ny zavatra nahafinaritra, nalahelo an Jehova izany hoe nibebaka, nanatona an'Andriamanitra. Io ndray avana mba handrasin'Andriamanitra. Atsika ho tonga saina. Dia ianao androa mba hatongava saina. Raha ny zavatra zao tena ozy hoe tena ohatran'ny tsy nety zavatra nataoko iny. Raha tsapanao zao ohatran'ny mangitsingisina any anatinao, ohatran'ny tsy tsapanao zany ny fanatrehan'Andriamanitra. Mibebary havana. Tena marina. Mibebary fa akaiky any ravana Jesosy. Sao dia mbola anatin'ny fahotana ianao ny tonga Jesosy fa mampatahotra no avinao. Andriamanitra ny ama tena be famindrapo. Ka Andriamanitra ny no teny fa any amin'ny Jeremia toko 7:7-7 any hoe niverena ary sasam-piodina fa za ihany ny vadinareo. Aleloia. Mahafinaritra ry havana Jehova. Za ry havana tena ratsy Jehova raha tafiditra tany amin'ny Andriamanitra hafa angamba. Hoe bidibe ny Andriamanitra zao tontolo zao hoe bidibe ny tsy te hanonona fiangonana sy rehetrarehetra moa anara-piangonana sy finoana sy Andriamanitra sy rehetrarehetra. Fa betsaka. Fa tena tsapako hoe raha tsy tamin'ny Jehova Andriamanitra io ry havana, tenina angamba. Efa tsy nitory teny tentsony aloha voalohany. Efa tsy haiko hoe nanahoany. Mety any amin'ny Andriamanitra sasany iny havana tsy mandray famindrapo zany fa rehefa nanao fahotana ianao dia maty ny fahotanao. Niala taminy ianao dia vonoiny. Ohatrany zao ny devoly tena ohatrany. Misy an'ilay mpanompo ny devoly reny hoe ivadibadika kristianina eo to dia vonoiny devoly. Tena misy an'izany. Fa ny Jehova tsika, na sao dia zao ianao ivadika devoly, ivadika lasa manompo devoly, tsara hamonanao Jehova. Tsy ohatr'izany Jehova. Tena be fitiavana loatra Jehova. Tena miandry anao ry havana Jehova. Andao tena hiverina amin'Andriamanitra ry havana. Fa Andriamanitra ry havana tsy dia mitaky zavatra betsaka zany. Dia koa tsika ihany no mana komplekse an'ilay zavatra, lasa tsika ihany no mana sarotra an'ilay izy. Tamin'ilay Mika toko 9 teo zao dia nisy olona teto tena nitady zavatra be dia be mihitsy. Inona zany ahoana ary ny fomba fiverenana amin'Andriamanitra zany? Jerenao zao ilay Mika toko 9:9 ka hatramin'ny 7 amin'aran'i Jesosy. Inona no entiko manatona an Jehova sy miondrika ao anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo, hanatonana azy, hanatona azy mitondra fanatitra dorana sy ny ombilà kely iray taona vao. Zany ozy ny inona ary no entina amin'Andriamanitra? Tsara tena mila mibebaka tena ohatro. Ombilà kely iray taona ve? Dia za tena ianao, raha tena ombilà kely ary ilain'Andriamanitra, manana ombilà kely ve ianao? Za aloha tsy manana. Soa ihany fa tsy izany ny ilain'Andriamanitra. Ho sitraka Jehova va ny ondry lahy 10,000 na renirano 10,000 iray alina? Ka za te hanontany ianao, manana an'izany 10,000 iray alina ve ianao? Manana ondry lahy 10,000 ve ianao? Na ondry iray ara tsy ananako? Le tao amin'ilay mpanjaka faharoa toko 4 raha le tadidinareo hoe le vehivavy nanana 10,000 nanana ray tavoara, fa ny anahy na 10,000 ray tavoara raha tsy ananako. Fa zao ry havana malala, andenin'ny fahavalo. Ry olombelona efa nasehonao izay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ho tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Zany ny ilain'Andriamanitra. Zany ianao rehefa tena hibebaka, teneninao anazy inona ny zavatra fahotanao, teneno ry havana aza fenina, teneno eo. Zany ny manao ny marina, milaza ny marina, tenenao an'Andriamanitra zao ny zavatra nataoko, aza fenina. Dia ho tia famindrapo. Andriamanitra be famindrapo, dia ianao koa mila mamindrafo. Tsy mety koa tsika ilay mitana lahelo reny hoe ihany na mbola ho azoko ianao asy ny tsika tena mbola mitana lahelo any anatin'ny fo. Aza mitana lahelo zany ianao rehefa mibebaka, dia mibebaka ianao dia diovy ny fonao. Dia mila manetry tena. Betsaka mantsy ny sarotra amin'ny olona manetry tena io ny dia hanetry tena anatrehan'Andriamanitra tena sarotra amin'ny olona io. Za te tena ianao manetry tena ianao mba mitana maherin'i Jesosy ry havana malala. Tena tovy hoe ny Andriamanitra marina dia ianao tena mibebahy, tsy ny eto hoe ny nataoko hoe. Dia tena mibebahy ianao.
fa afaka mbola anarina anao ndray Jehovah, afaka mbola anana fifandraisana be aminao ndray Jehovah, afaka mbola anao torotoro fo be indray ianao rehefa mivavaka. Alleloia. Amen. Dia rehefa tena tafabebaka ianao dia mandehana amin'izay toriony fibebahana, ampibebaoko ny namanao, mitory teny amin'ny aina manjery rehetrarehetra reny Facebook sy ny sisa. Toriony olona mba hibebaka ihany koa. Fa zany araka le tantaran'ny Jaona mpanao batisa teo, zay ny nahalehibe anazy dia ianao raha mateo lehibe mba hitory fibebahana. Alleloia. Ndao tena hitona olona ho any an-danitra riavana, ampibebaka olona, dia aresy lahatra olona, dia anao batisa ny olona. Alleloia. Fa zany ny tena sitrapon'Andriamanitra. Tsika rehetrarehetra samy tsisy overina dia iray azy fa hanana fiainana mandrakizay, ahitan'Andriamanitra, ho tonga any amin'Andriamanitra. Fa ny lakile dia ny fibebahana ihany, tsisy zavatra be dia be, tsisy hoe inona fa fibebahana ihany dia fibebahana hatrany. Dia minosona toka fa vorahinao ny afatra androany dia tena mibebaha ianao raha mbola misy zavatra tsy nety dia mitoriko ianao teny ho an'olona rehetra, teny fibebahana, famibebahana. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rerany dia rasy laza dia ho anazy rerany koa. Halleluia. Amen. Halleluia, halleluia. Sotra betsaka ny lalatotsika tanatazay toriteny izay Andriamanitra manankiray pasoavana any maro fitianao lalatojo dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Dia mankasitraka indrindra mpamino fa mampahery tsirairay avy indray ny tenin'Andriamanitra izay nentinao. Halleluia. Misaotra betsaka ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika moa dia matetika ny tenin'Andriamanitra dia misy somary miverina kely ihany, fa ny hevitra lazaina ao anatiny no somary miova foana. Matetika satria misy teny hoe ty verset ty efa voatory teto, fa ny zavatra mahafinaritra hafa foana ny fomba anampian'Andriamanitra antsika mohanana an'ilay izy, na nareo izay mitory teny na za izay mamelabela, satria iny tory teny izao raha tadiditsika tsara dia iny tory teny tamin'ny nankilazantsika ny fetin'ny Kiradio. Dia verina izy androany, fa hafa indray no zavatra ho lazaintsika eto amin'ity androany ity. Misaotra ny lalatojo tsika tao anatin'izay tory teny izay fa mampahery tokoa ary antenaina fa mahakasika ny tsirairay avy. Misy olona vaovao aloha ato mialohan'ny melabelarako dia arabaiko aiza izy teo, misy hoe Marie Aïssa. Da iny tompo ianao tonga soa dia mahita hatramin'ny farany ianao hitako vaovao tonga eto Misaotra anareo ihany koa mankasitraka amin'ny mpandray anjara fa mampahery anjareo foana ny fankasitrahana izay ataontsika rehetrarehetra ka dia tahiny tompo daholo. Halleluia. Matio efatsy toko fahatelo andiny fafito hatramin'ny fahasivy no ovakitsika. Nisy ora mandry amin'izy ity moa ndao ovakitsika manontolo mihitsy manokany andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo satria dia resaka momba ny Jaona mpanao batisa isika. Jaona mpanao batisa ilay tenenin' Jesosy hoe mialohan'ny hamakitsika an'io hoe jezika le Luka efa niteneny lalatojo telo izy fa tsy haiko no niteneny teo le verset na tsy niteneny fa any amin'ny Luka toko fahafito andiny fahavalo amby roapolo nge vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izy ilay voasoratra hoe indro zaho maniraka ny hirako alohanao, izy anambarany lalanao eo alohanao. Alleluia. Zany dia voalazany amin'ny boky Malakia toko fahatelo andiny voalohany. Indro aniraka ny hirako izay amboatra ny lalana eo alohanao, ary ny tompo izay tadiavinao dia mahavitampoka eo an-tempolony, ary ny anjely ny fanekena izay izy nareo dia indro tamizy ho Jehovah tompony maro. I Jaona zany ry havana dia hiraka hisava lalana, mpisava lalana. Halleluia.
mpanamboatra lalana, mpialo lalana. De izy ny alohan'ny Jesosy ilaza ny fiavian'i Jesosy hanomana ny terrain iasan'i Jesosy. Ary Jesosy tena natsapa hoe hoy Jesosy mantsain'ny mpianatra tao amin'ny 9:20, Luka 9:20, lazaiko aminareo izy am'izay nateraky ny vehivavy de tsy misy lehibe noho Jaona, nefa ny kely indrindra ny fanjakan'Andriamanitra de ho lehibe noho izy. De tapony voalohany aloha jerentsika hoe aikay ao amin'ny Baiboly ao samy lehibe daholo reo mpanompon'Andriamanitra ary nanana ny naha izy azy daholo ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly. Nanana ny naha izy azy nanana ny toerany de nanana ny nametrahan'Andriamanitra azy koa. Nanana ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy daholo ireo olona ireo. Misy ny zavatra ohatrany hoe noentiny zany, ohatrany hoe zavatra iny aminy. Raha tena ohatsika zany Samuela zany ngerapana tena lehibe. Inona zao ny hitanareo nampiavaka ny Samuela? Inona zany zao ny ampisin'ny Samuela? Samuela mpanositra. Izy mpanositra an'ireo mpanjaka ireo. Ary tena mitondra ositra mahery vaika zany Samuela zany, de manositra. Ary zay vao ositra ny tena mandray ositra. Alleloia. Lehibe zany Samuela zany. Inona zao ny nampiavaka? Inona zao ny tena mba anjara asan'ny Mosesy? Nametrahan'Andriamanitra azy mpitarika, tena leader zany Mosesy zany, ary koa tena intercesseur tena tsy azo ifaninanana, mpitondra mbavaka zany Mosesy zany. Lehibe zany zany Elisa zany de mitondra ampisina manokana tena ngeza mihitsy, zany hoe mpanao fahagagana, mpanao miracle fotsiny. Izy koa nitadinareo zany olona lehibe ao amin'ny Baiboly hitanareo de inona ny zavatra nametrahan'Andriamanitra azy? Davida zao ohatra, mpiandry ny Israely. Alleloia. Sady bodera azao nametrahana ny Davida daholo. Izy koa mba hitanareo raha mahitinareo izy hoe olona lehibe ao amin'ny Baiboly de inona ny antom-pisiny teo amin'ny fiainany, inona nampiavaka anazy? Ohatra zao Nehemia zao mpanangana ny Efarava, mpanangana. Jeremia lehibe koa zany mpitoro fahamarinana. Solomona mpampianatra fahendrena. I Paul moa de nalaza amin'inona? Amin'ny fananarana, mpananatra. Jakoba mpitolona. Alleluia. Ngeza daholo zany lehibe daholo reo olona reo fanavariana. De reo olona rehetrarehetra teto an-tany aloha le sahana voalohany satria Jesosy lazaiko amin'ireo koa fa raha mbola natera-be vavo izy. Alleluia. Josefa koa lehibe daholo reo. Noa lehibe koa nanamboatra samby fiara. Alleluia. Mahafinaritra mihitsy mahita anareo mandray anjara kely ohatrany io. Alleluia. Fo Jesosy raha am'izay nateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho Jaona. Raha teto an-tany rehefa ny an-danitra ndray izy tsy lehibe indrindra izy rehefa ny an-danitra, fa ny kely indrindra efa ny an-danitra lehibe noho izy. Alleluia. Inona ny nahatonga ny Jaona ho lehibe indrindra? Zany hoe ny asan'ny Jaona zany teto amin'ny Baiboly tato no nitondra anazy ho lehibe indrindra. Ny zavatra mahavariana aloha amin'ny Baiboly ao Isaia namina ny zavatra ho avy, marina zany. Mpaminany Isaia, mpaminany. Maria vehivavy lehibe koa nitondra ny Jesosy tao an-kibo. Alleluia. Mankasitraka anareo. Erika zao efa indrona maly. Alleluia. Matetika io koa totsy fanamaly, marina daholo zany. Rehefa olona ao amin'ny Baiboly ao, olona saiky tsy nisy, de ngeza be daholo zao. Zany Samuela zany, zanaka momba,
sika tsy nisy fa nisy i Jaona Mparovatisa zany ngerana sika tsy nisy efa zanaka antitra be Melkizedeka misaotra ny Anglina Rodriguez zanak'olona efa antitra be ny vadiny ny dadiny efa antitra be mpisorona tao amin'ny tempolony mba nangataka zaza niteraka ihany izy mivatona de efa antitra de Jaona ny zanany i Jaona io mantsy de olona niavaka izy io i Jaona io rehavana raha mandinika ny toetrany sy ny tantarany de anisan'ny mpanompon'Andriamanitra tena hafa tao amin'ny Baiboly izy io de olona Saolo ny vaovao misaotra ny ranavavarantarina Marisalina zany mirabany Salina olona sy narabaiko tao dia anisan'ny olona niavaka izy io ohatrany olona ohatrany hoe ohatrany tsy normal zany tia mitokatokana izy tonga de mandeha tany efitra any izy rery tonga de tsy tia mifangaroaro amin'olona fa any izy mitokatokana any izy de any izy mianatra tenin'Andriamanitra ary izy de tia mamaky Baiboly za mieritreritra izy ity ary sao de mba autiste ary tia Jaona mpanao batista satria izy tena olona tia mitokatokana de olona tena sarotiny amin'ny didin'Andriamanitra izy sarotiny ary izy rehefa mibety de izy koa tena tsy mitsitsitsy fa nampanjaka azany azy de teneny mangalabadin'olona tena hafa mihitsy zany izy ity de laza izy de tsy de ndraraha erika ivelany zany izy io volondrameva ny akanjony nefa ny olona tamin'izay efa nanao akanjo rongony fotsy efa nanao akanjo vita amin'ny lamba fa ny azy mbola volondrameva ohatra tamin'ny andron'ny Adama zany mbola volombiby ohatra tamin'ny andron'ny Eva nataony akanjo de tsy de misy endrika raha zany hoe volondrameva de sina fekibo le fekibo amin'ny tsy haingo tsy hoe haingo manatsara ohatrany fekibondry zana-baverika rehefa manao sabaty reny tsika izaho rehefa manao fekibo be reny rosoa meva izaho nareo vavy rehefa mandio anaty sabaty io le misy any fekibo be tsy fekibo tsara be ohatrany anareo reny tsy hoe fekibo ho haingo fa fekibo tena natao hitazomana an'le akanjo tsy roraka fotsiny io azonareo eritreretinareo hoe akanjo volondrameva de fekibo hoditra inona zany tsy haingo zany fa tena na hoe kolobaloba be eo le akanjo de tonga de sina tazomina amin'ny fekibo hoditra be fotsiny autiste zany ohatrany hoe tsy hoe zaza adala fa zaza miavaka ohatrany hoe manana toetra miavaka ny autiste ohatran'izany hoe zaho nandinika ny toetranyty Jaona ty zany hoe sao de mba autiste satria tia mitokatokana rery manana ny coin any rery zay izy de any izy tsy tia mifanaraka nefa izy mahira-tsaina be izy de olona tia manaraka norme zay izy ohatra hoe izy tsy matato mihitsy ohatra hoe moatrano anao de misy varavarana mivo de idiny io mandalo izy de misy zavatra hitany tsy milamina de ohatr'izany zay mitoetrany Jaona fa voalazany ten'Andriamanitra fa hoy Jesosy hoe izy ny lehibe indrindra inona ary na lehibe indrindra azy de tsotra ny toriteniny niompana tanteraka amin'ny fitoriana fahamarinana i Paoly azafady Jaona Mparovatisa de manao an'izao misy le atao hoe proselita tena reka reny moa dia zany proselita zany de olona tsentilisa hafa firenena na mpanompo sampy tena olona mpamonta be mihitsy tsy nino an'Andriamanitra tsy manana an'Andriamanitra de lasa miova fo de lasa nanompo an'Andriamanitra ny Jehovah Andriamanitra zay ny atao hoe proselita zany hoe olona
niov'andriamanitra zany ohatrany hoe niovafo zany lasa nanompan'andriamanitra zay hoe proselita ny autiste intelligent be sady manana ny sensany azy tonga de matsilo be daholo. Averatsika ny amin'ny autiste fa mba eritreritra tatao-tsaiko iny de zao John Mpanabatisa nitory tamin'ny nitarika proselita ivavaka. Taloha ny olona ny fariseo mitondra ny proselita hiditra anaty tempoly hianatra lalàna. Fa ny John reny proselitany tonga de tarihana anaraka ny fahamarinana. Ary ny John Mpanabatisa tsy ampy anazy ny fitandremana didin'Andriamanitra hoe mahay ny bokin'ny Isaia, mahay mamaky, fa ny azy ny tena ampy azy de io olona mihitsy amin'ny fitondran-tenany sy amin'ny fiainany andavanandro de manaraka ny didin'Andriamanitra. Tsy mety amin'ny John Mpanabatisa zany izy hoe ohatra hoe jolam-boty na jolam-bavy de niovafo de ny ohatra ny endry ny eny ihany ohatra tamin'izy mbola olona zao tontolo zao de ny volomaso hatraty de ny lokomena hatraty de ny volomaso iry de ny fond de teint sy ny verny fa hoe mivavaka fotsiny lasa mitana baiboly fotsiny. Misy mantsy ohatr' zany, misy ngeravana be dia ohatr' zany hoe natitra-pia zany taloha fa zao efa mandray an' Jesosy de izy miresaka Jesosy fotsiny ny afantariny hoe niovafo izy. Tsy ny John Mpanabatisa tsy zany. Ny azy ny proselita entiny tsy mandeha mianatra bokin'ny Isaia fa tonga de mitandrina ny fahamarinana. Halleloia. Amin'ny fitondran-tena, amin'ny fietsika, amin'ny endrika ivelany, amin'ny endrika anatiny, fitafiana anaty, fitafiana ivelany. Halleloia. Zay zany i John Mpanabatisa no tena fitoriany. Zay ny azy. Ary izy tsy mitsitsy rotsakazo izy. Ary ny zavatra ny azy ny zavatra ataony any an'efitra izy roa manovohery no falana de miala avy any an'efitra any indray izy. Tenge vakitsika ty teniteny vakiko am'izay re Matio 4 ny nataony John Mpanabatisa amin'anaran'i Jesosy tamin'izany andro any de seho John Mpanabatisa nitory tany efitra jodinana hoe mibebay anareo fifakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fifantohana any amin'ny fanjakan'ny lanitra ny azy. Ny fanjakan'ny lanitra tsy azo azo foana. Ary fantatry John Mpanabatisa fa ny fanjakan'ny lanitra tsy azo ampanampanantenana olona zany fotsiny. Ho avy ny fanjakan'ny lanitra fa ny melohany ny fanjakan'ny lanitra. Fanjakan'ny lanitra dia eloavany fibebana. Ary nifototra tamin'izay ny fitorian'i John Mpanabatisa mibeba. Mibebaka zany tsy mifona. Hoe mifona apatsianao tsony. Misy zatra tsy rehetatao zany mifona mozahe. Fa ny atao hoe mibebaka mifona dia tsy mamerina itsony. Raha mangalapinina zany ianao androany. Ny atao hoe mibebaka mifonina fa tsy angalapinana itsony dia tsy mangalapinina tsony ao raha-pitso. Zay ny atao hoe mibebaka. Mibebay anareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy ilay nampilazaina ny Isaia mpaminany hitanao John Mpanabatisa efa tany anaty teny faminaniana tamin'ny andro izay. Hoy ny bokin'i Isaia. Injany misy feon'ny miantso mafy any efitra hoe amboary ny lalan'i Jehova. Taovy mahitsy ny lalaka-lehany. I John io tratrany faminaniana ny John. Fa ny anefitra izy dia nitanjotra mandeha mandrosatra any an-trany any amin'izay toerana be olona. Any amin'izay tanàna be olona dia ery amin'ny sisin'ny tanàna ery izy. Izy miteny an'iteny io. Mibebay anareo akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izy tonga dia any amin'ny toerana be olona. Tena tia te hitondra olona.
any amin'ny fiainana mandrakizay i Jaona mpanao batisa. Ary fitafian'izany Jaona zany dia lamba volon-drameva ary fekibotra ny teny amin'ny valahary ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ina moa ny hevitra zany? Ny hevitra zany dia izao: lamba volon-drameva araka ny teko taminareo sady zavatra tsy lafo vidy zany no zavatra tsy dia sahiranana zany zavatra tsy dia tena misy endriny firy zany lamba volon-drameva zany. Misy ny atao hoe lamba takasy, ody takasy, kiraro ody takasy, misy ny atao hoe lamba korongony volamena, lamba volomparasy, reny akanjo lamba mihaja daholo. Fa ny an'i Jaona mpanao batisa mitafy izy tsy mitanjaka izy manam-pahamasinana izy zay ny zava-dehibe aminy. Fa izy koa manao fekibo, misikina tsara izy zany, vonona. Ary ny fihinany dia valala sy tantely remby, tsy zavatra manahirana zany, tsy omby mifaha sy ondry mifaha zany, fa valala zany hita eny rehetrarehetra eny, tsy manahirana ny mihinana an'izany sy tantely remby. Zany hoe azo antoka fa tsy ny fihinan-kanina no tena zava-dehibe tamin'ity Jaona ity, fa rehefa mihinana izy dia mandeha mitorotra. Izay ny zava-dehibe. Azo antoka fa ity Jaona mpanao batisa ity tsy mba lehibe kibo be reny. Dia ny zava-dehibe taminy zany velona izy manam-pahamasinana izy mihinana ny zavatra izay hita eo izy biby madio halleloia. Tsy dia olona ny sahirana izy ary tsy dia olona ny sahiranana koa izy. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nakany amin'ny Jaona ka nataony batisa teo amin'ny onon'ny Jordana rehefa niaiky ny fahotany. Tsy hoe atao batisa fotsiny fa misy condition tsara mihitsy. Tena maiky ny fahotanao fa ianao ary tsy hamerina intsony ianao no arinao atao batisa. Ny batisa ny Jaona tsy ho batisa na fanambatambazan'olona na batisa fampitombona isan'olona, fa ny batisa ny Jaona dia batisa ny fibebahana fa ny manana n'iny olona iny ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izany no nahatonga ny Jaona ho lehibe indrindra tamin'izay natera-behivavy rehefa. Tena araka ny tenin' Jesosy mihitsy hoe ny olona izay te ho lehibe indrindra aminareo ao ankizy ho kely indrindra. Fa raha samy mbola olona lehibe tao amin'ny Baiboly dia kely zany paozin'izany Jaona mpanao batisa zany. Kely zany. Hoy Jesosy hoe raha mbola izay natera-behivavy dia tsisy lehibe noho i Jaona. Fantatsika ankehitriny fa ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra, zava-dehibe amin'i Jesosy, mahatonga ny olona iray ho lehibe dia ny fitoriana, ny fifantohana. Ny zavatra nataon'i Mosesy ngery avana tsy kely mitondra mavaka dia mitarika ny olona hivoaka avy any Egypta, ngery zany fa tsy kely. Nataon'i Samuela ngery tsy zavatra kely manositra mpanjaka mba hitondra fanjakany. Ary ny Jeremia araka teo tanao mitory fahamarinana, Solomona mpampianatra fahendrena, ilaina ange ny fahendrena, ambony noho ny volamena ny fahendrena. Hoy ny soratra tany am-pianarana taloha. Ary Paoly mpananatra, mananatra foana. Tsy raty zany ary tsy kely zany fa ngeza. Fa ny an'i Jaona no ngeza indrindra. Dia manoro ny olona, mampiseho ny olona, maneho amin'ny olona ny lalan-danitra, ny lalan'ny fiainana mandrakizay. Izay niaiky ny fahotany zany dia nataony Jaona mpanao batisa, batisa ny rano. Ny batisa ataontsika ary havana eto amin'ny fandaharana andramoka izao dia tahaka ny batisany Jaona, halleloia. Sady batisa ny rano mitsoboka anaty rano ohatran'ny amin'ny ranon'ny Jordana, miletika anaty rano no natokana ho an'ny olona niaiky ny fahotany. Eto amintsika misy fotoana nge misy olona te atao batisa fa rehefa anaty dinidinika ao
ny matsetry ny olona atao batisa zany mahatonga antsika elabe marina be misy atao batisa satria nahoana zay mivady ireo tsy manao batisa fotsiny amin'izao zany zay na batisa eny ary dao ary alleloia mahafinaritra vita batisa misy dinidinika aloha ary misy fianarana mianatra baiboly tsy ampy fanarahanao fambaka fiambenana ety mihaino toriteny sy mirabelalana fa tena misy lesona mihitsy tena mianatra baiboly mianatra fahamarinana fa andiny fafito am'le matotoko fatelo teo fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisana izy noho ny nahita ny zafady diso ny famariko azy fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisana izy satria zao zany tahitra le fariseo sy sadoseo hoe tena hoay atao batisany olona tsy tonga fotsiny eo reo olona fa tena misy antony ny zavatra moa rehefa misy be mpanaraka misitona anao ihany hoe misy inonareo fa misy magasin feno olona milahatra fa tsy manontany fa misy inona sao dia mba mahasoa satria milohany olona milahatra de izy ny olona hoe izy sadoseo sy ny fariseo hoe andokotsika mba atao batisa satria zao tsapany fariseo sy ny sadoseo fa mbola mampisalasala ihany ity lalana lehany mijanonao amin'ny tempoly dia mandinika lalàna dia mampiaritra amin'ny lalàna dia mitsikera ny hafa dia mampianatra lalàna fa ny akoatr'izay hoy Jesosy ianareo dia tahaka ny fasana milalitra fotsy mamirapiratra ety ivelany fa ao anatiny feno faty feno taolapaty dia natsapany zany fahalemeny zany ny fariseo sy ny sadoseo dia nieritreritra fa amin'ny alalan'io fanaovana batisa io dia mba hadino zany fahalemena rehetra zany dia zao dia afaka ho any an-danitra afaka ho voavonjy dia nanatona ny jaona izy atao batisa fa hoy jaona zany ny teny mahery zany zay mila taranaka ny mena rano iza nanao revitra nareo andositra ny fahatezerana ho avy ko mamao aza vo mendrika amin'ny fibebahany ianareo aiza manao anakapo hoe man'ny Abrahama rainay zay fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra me manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'reto vato reto zareo any nieritreritra hoe amin'ny alalan'io batisa io dia voavonjysika i Jaona mpanao batisa ry havana dia tena tsy nametraka mihitsy hoe pasiporo na visa akanisana any an-danitra ny batisa fotsiny misy toy any mantsy ny Jaona tsy hoe batisa fa batisany fibebahana raha olona mbola tsy mibebaka zany atao batisa dia tsy azony Jaona any ka ho any an-danitra reto tsika hitsokan'ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy dia zay misy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elohana nefa tsy vonina nibebaka amin'ny fitondran-tena ratsy hozy Jaona hoe tsy mety zany ka aza mieritreritra nareo hoe taranaka Abrahama za fariseo ndikan'izany iny pasiporo iny visa tonga dia miditra fotsiny tsery havana fibebahana ihany na proselita ary bebaka manaiky an'Andriamanitra dia mibebaka miala amin'ny ratsy fanao manaraka ny fahamarin'Andriamanitra dia ho any an-danitra nanay misy olona misy voafitaka efa mandeha zao fahamarina manomboka mafantatra fahamarinana ianao zao ohatra ny sabata ngeny tena andron'i Jehova sabata ngeny tena andro fitsarany ary tena marina tsisy tsy mahalala an'izany fa misy miezaka manovan'izy hoe atao alahady dia mahino an'izay ianao manana fahalemena be dehibe fa sosiny teo any an-danitra dia andeha hivavaka sabata tsy ampy izay
tsy ampy zany. Jereo tsara ao amin'ny angetika makilike luka 7 milohan'ny amizatsika ny teo le luka vakiko teo ihany luka 7 andiny 7 ka hatramin'ny 7 anaran'i Jesosy. Ary ny vahoaka rehetra sy ny mpamory rehetra raha nandeha dia nanamarina an'Andriamanitra satria natao batisa tamin'ny batisan'i Jaona izy. Fa ny Fariseo sy ny mpainarana kosa nandalo fikasan'Andriamanitra satria tsy manantona ny Jaona mpanao batisa izy. Zany hoe izao zany, ny fanantonana ny Jaona mpanao batisa zany, na mpamory rehetra na mpijangajangana izy, dia nanamarina an'Andriamanitra reny olona reny, ary nametraka an'Andriamanitra ao am-pony. Dia nifidy ny lalam-pamonjeny reny olona reny, dia nifidy ny batisan'ny Jaona izy. Ny Fariseo sy ny Sadoseo nandana ny fikasan'Andriamanitra, dia tsy nanantona ny Jaona izy tao batisa. Ny fikasan'Andriamanitra nefa dia izao, nitarika ny olona, aniraka ny olona andray ny batisan'ny Jaona. Alleluia. Marika toko voalohany nge raha vakitsika mazava be ry havany. Marika toko voalohany andininy 7. Marika toko voalohany andininy 7. Hoy ny ten'Andriamanitra: izaho efa manao batisanareo tamin'ny rano, fa izy kosa manao batisanareo amin'ny fanahy masina. Misy zavatra mifampitohy zany eto. Ohatrany hoe mianatra ianao. Misy fotoantsika ohatra hoe mianatra, azahoanao diplôma anankiray, dia misy fianarana mifampitohy. Azonareo? Mety misy module anankiroa ianaranao, module 1 dia ny module 2. Fa ny fianaranao an'ireo roa ireo mitambatra ny tohy no azahoanao an'ilay diplôma anankiray. Eto zany dia izao, misy module anankiroa. Dia ny fandraisanao ny batisan'ny rano, batisan'ny Jaona, batisan'ny fibebahana, dia mifandraisanao batisan'ny fanahy masina, dia mifanaraka koa ireo, mifampitohy koa ireo. Alleluia. Ny olona avy natao batisan'ny rano, batisan'ny Jaona, batisan'ny fibebahana, dia azo antoka tena andray batisan'ny fanahy masina. Satria rehefa tonga izy zaho efa batisa tamin'ny rano, tsy le rano fotsiny iny fa iny batisan'ny rano iny batisan'ny Jaona, le batisan'ny fibebahana. Za miteny amintsika ingeravana, fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatro ingeravana. Masina io. Ary raha vita batisan'ny rano ianao, azo antoka ianao fa ho vita batisan'ny fanahy masina. Ary raha vita batisan'ny fanahy masina ao, vita batisan'ny rano, dia mino fa tena fanahy masin'Andriamanitra fa tsy fanamoritaka. Ary raha vita batisan'ny rano ianao, vita batisan'ny fibebahana ianao, dia miandrandra fa tsy maintsy ho vita batisan'ny fanahy masina ianao. Mifampitohy ireo ary tsy maintsy miaraka ireo. Alleluia. Raha misy olo zany tsy mety atao batisan'ny rano, batisan'ny fibebahana, dia mandray batisan'ny fanahy masina, dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia za miteny an'izany olona zany hoe izao toetra tsara aloha zany fanahy zany. Izao toetra. Fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany nge zao ramana ole olona anankiray zay. Za mahay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ataoko. Dia ataony miteny amin'ny fiteny zany. Misy olona mahay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ihany manao azy. Fa batisan'ny fanahy masina zany tsy ianao no miteny, fa ny fanahy no miteny aminao. Ary io dia eroavany batisan'ny rano. Za manentana antsika na misy olona eto vonona te handray an'izany lalam-pamonjeny zany, miresaha aminay ndaonao atao batisa. Ary efa mafana ngeny andro zao e. Aty aminay misy rano mahafinaritra be azo mananao batisa raha izay no olana. Any Ivry koa tsika zao fa manana toerana fanaovana batisa efa raikitra efa mahazatra antsika mihitsy. Za no toerana fanaovantsika batisa. Aty aminay misy toerana roa azo naovana batisa. Any Paris ihany koa misy toerana roa azo naovana batisa. Alleluia. Zava-dehibe. Satria fipreparentsika ny lalantsika mankany an-danitra,
ary raha vita batisan'ny rano ianao de avy anao vita batisan'ny fanahy masina no tetezinao zany reo de za miteny anao iny ianao mahazo viza eny an-tananao ny viza eny an-tananao ny viza idiranao ny lanitra ary raha tazoninao tsara ireny ny say maloha koa misy fa lavidavitra ho an'ny mpanao batisa mantsy ny say maloha fa tsara koa hitako amin'ny plaziny say maloha. Alleluia. Amen. Matotoko fatelo mbola eo anjo atsika. Mamoaza fo mendrika amin'ny fibebahana ianareo. Zany hoe fibebahana ny tena zava-dehibe ao anatin'ny batisa ny tsony io. Raha tsy mibebaka ianao fa atao batisa dia tsy natao batisa ianao fa nilomano. Hoe nanao akisitrika. Ary aza mananaka koa manana Abrahama renay zay efa lazaiko aminareo fa Andriamanitra no manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Indro efa mipetraka eo amin'ny fotony hazo sady ny famaky koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa votsara dia ho kapaina ka ho atsipy anaty afo. Misika reto le hazo isika nge misy loza mitatao e. Efa eo apotsitsika ny famaky ary tsika rehetrarehetra eo dia samy ho kapaina daholo na hoe nanao aingana. Samy miandry ny fotoanana fotsiny. Fa eo amin'io fotoana io ny fijerenao ny voeny amintsika. Ka raha votsara iny amintsika ho kapaina ihany tsika fa tsy atsipy anaty afo fa entina any anaty sopotra. Alleluia. Andilo raiky mivory za dia manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa ilay ho avy aorinako no mahery noho iza ka tsy mendrika analany kapany aza izy no manao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoana ary izy anadio tsara eo mpamilony ka anangona ny vary no any an-tsopotra. Hitanao ho any an-tsopotra fa ny akofa sy mololo ho dorany amin'ny afo tsy mety maty. Io le afo sy solo farany an-danitra io. Izao ry havana malala. Vita ny anjaran'ny Jaona nanomana ny lalana atokafan'i Jesosy. Isika rehetrarehetra izao amin'ny alalany ity fandarana andramoka izao ity dia nandreny feo an'i Jaona. Miteny mafy any anefitra. Raha tia andafy ety dia azo lazaina raha amin'ny ara-panahy ho tany efitra tia andafy ety. Tany efitra zany dia tany karakaina amin'ny ara-panahy. Tsisy hay-panahy. Aty nge vitsy zany olona hoe tsotrina amintsika na Madagasikara. Aty ianao mahita karazana fiangonana eto amin'ny tanàna misy anay izao misy fiangonana dia io fiangonana io hatramin'ny mipetrahana eto aty isa-taona dia amboarina ny varavarana. Misy amboarina satria tsy mivoha mihitsy ilay fiangonana dia ilay miraikitra misy efa avy ny olana dia misy maniry eo ilay lomotra reny. Dia soloina ny varavarana dia misy travaux mihitsy isa-taona. Rehefa mafana ohatrany any dia misy olona miazo sao dia manamboatra an'ilay varavarana dia amboarina ny varavarana satria misy simba, misy bobongolona, misy lomotra maniry io varavaran'ny fiangonana io. Satria hoe tsy mivoha mihitsy, tsy mivoha. Ary mbola tsy nahita ahako hatramin'izay mipetrahana eto aty amin'ity tanàna misy anay ity. Raha ity tanàna mipetrahana ety zany efa taona zao zay mipetraka teto ny findra trano teto. Mbola tsy nahita io fiangonana ao aminay io ny voa na indray mandeha teo amin'ny fiainako. Efa misy taona mandalo eo ny amin'ny tiako lazaina amin'izany karakaina tsy miraraha an'izay andeha any am-piangonana izany ny olona. Tsy miraraha. Feno kiravana ty fiangonana mihidy zany. Tsy ilain'ny olona, tsisy mihidy, toerana tsy andehanan'ny olona zany fiangonana. Tany karakaina. Ary ny fotoana antsika izao koa dia fotoana ny tany efitra izao. Variana ny olona tsy miraraha azy Andriamanitra sy ny ara-panahy zany. Fa izao fandarantsika izao dia anisan'ny feo miantsoantso any anefitra izao. Ary mitory ny filazantsara ny torian'ny Jaona dia ny amin'ny fiainana mandrakizay. Eto tsisy mitarika antsika
inony zany eto tsy eto amin'ity fandarantsika ty mihitsika ny hoe iandrandra itorinina be tsy ingiravana tahiny tompo azo zao tsika tena teneniko anareo fa raha hatramin'andrenesanao an'ity fandarana ity tsy de misy zavatra be toriny zany afa-tsy ny amin'ny fanjakan'ny lanitra eto zany kory tsy midika tsy tahiny tompotsika misy olona sitrana amin'ny aretina eto ny fotoana anaovantsika video sijorika vavombelona am'zany tsy misy fa jereva anaty youtube any de tape hoe fijona vavombelona ny ranabavy lalahy fantainalana iriny de ho hitanao zany hoe aretina tsy tokony sitrana tsony sitrana aleloia tsisy fotoantsika izy hijorona vavombelona fa misy antsoantso mila atao eto misy antso mafy mila atao eto de ny hoe mibebay anareo fifakaiky ny fanjakan'ny lanitra zay tsy manam-potoana anaovana seminera momba ny hoe inona zany teneniko anareo fa tsika tahin'ny tompo na de tsy miazakazaka ny hoe zany ary mitorinisana eto teneniko anareo eto aminay eto amin'ny groupe eto misy olo eto mavita trano misy olo eto mavita trano anakirondray manao tsy hitanao misy inona be zany misy olo eto tena tahin'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka tena misy zany fa tsy miresaka an'izany kory de tsy tahin'Andriamanitra aleloia fa tsy zany ny adi-pisina tsy zany ny zavatra hoe zany ny lohalarana indrindra hoy tena vany ka tsao fotsiny aloha fanjakako sy ny fahamarinako io le toriny jaune inge ny fahamarinana filazantsara ny fahamarinany de anampo anareo ny zavatra rehetra fa so masinareo kake eto amin'ny fandarana andramotena tsy mba misy hoe inona re ny endrika itenenareo tahiny tompo ny eto hoe dozonareo tsisy fitahin'Andriamanitra misy eto ka misy eto le fitahina tao amin'ny jaune tsy hitan'ny alalan'ny volondrameva anaovany sy ny fekiboditra anaovany sy ny valala rembo sy ny valala sy ny tantely rembo hoaniny fa nahitana fahalehibe raha mbola tena-bevavy tsy misy lehibe ny jaune mpanao batisa de tany amin'ny fampianarana zay netiny tany amin'ny afatra zay netiny de ilay tsy misy afa-tsy ny fitorinany amin'ny fanjakan'Andriamanitra anomanina ny olona ho amin'ny fiavian'i Jesosy amboarina ny lalana andehana n'ilay tsy to asaina ny tany amafazana ny vo tondrahana ny vo mba hamo halleloia avy-zato-elo ny tenin'Andriamanitra amen sotra so izay tahiny tompona ambinitso halleloia ndraindray matsy mahatongana amin'ny tena an'izany matsy de zao indraindray zao ny fitoriana filazantsara de fa saiky tsy hitanareo tsika zao maly vomaly tsika zao no nitory hoe ny sampy de tsy mikatsaka afa-tsy ny zavatry ny nofo reo le sampy rehetra ny resantsika maly i dagona bala asera astarte de tsy misy afa-tsy ny hoe mba havokatra ny tany mba havokatra ny ramasina mba havokatra ny zao botany lonaka ny fivavahana amin'ny Jehova nge ravana zao fa tady ivadika amin'ny sampy jerenareo daholo nge zao ny olona tsy de mirarahany zay fanjakana lanitra zany fa de zao foana hoe ny andrisika ny olona sy ny mpino hanana an'izay hoe ianao ny anana indrindra ianao tahiny tompo indrindra ianao tena ho miliardera ianao tena tsy azo atao ninona ianao tena tsy mahazo resy ianao tena ohatrao tsy riavana manjary lasa sampy Jehova raha zany no antena ty mikely indrindra zany ka ado zany ao amin'ny Jehova riavana sotra ny ranabavy itody misaotra ny soameva reo olona hitanareo miteny reo tsy mandaingy reo olona mpanaraka eto reo ary zay vavolombelony zany zay fa tena misy olona tena tahin'ny tompo zay eto tena ireariana zany tena misy fitahin'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra fa zao tsy zay le lohalarana
tsy izay le tena kado reny, bonus reny, fa ny zavatra ngeza dia fanjakany lanitra, fanjakany lanitra. Tadidry ile torotentsika le vehivavy mitafy masoandro mitsangana eo ambony vola, reny rehetra reny dia voafe reny, voafe atsika reny, ny mbola ianarantsika mafy, mianara amiko izy Jesosy. Mbola mianatra ao am' Jesosy ketrika, lalandanitra mbola be ny zavatra ianarantsika. Fa ny fitahin'Andriamanitra zany manaraka atsika fotsiny zany. Amin'ny andro rehetra iainantsika, tsika tsy maintsy tahin'Andriamanitra, mandeha ho azy zany. Miara-mandeha amin'Andriamanitra ve ianao rehefa n'Andriamanitra tompo zavatra rehetra dia tsy ho tahiny. Zany tena teteny aminao mihitsy, fitahiana zany tsy mila angatantsika ny Jehovah, fady anina mba ho tahiny. Zaho dia zao ny any raisiko, mananjanaka ary eo. Tsy mbola nahita an'ireo zanako ireo hoe any mandoalika dia mivavaka eto Jehovah mba meo sakafo maraina zay rapitso. Fa za raingy mafantatra izay mivady, dada tsisy sakafo maraina ao any, mpodra kely. Mifory zazy ireo, misy sakafo ao. Ary ireo zazy ireo malahelo no mifonay raha ireo andeha hitady any amin'ny taontaona, any amin'ny taontinany mba meo sakafo izay. Dia malahelo izay iray aman-dreny, dia mahataka izany Jehovah Andriamanitra. Tsika ve avy nataon'Andriamanitra fadiran-dovana zany, dia any amin'ny devolintsika ve ny andeha hitady sakafo sa any amin'ny devolintsika ny hitady fitahiana? Eo amin'ny Jehovah ka, amin'ny Jehovah. Kely dia kely zany raha zany ny ivavahantsika hoe mba hohanina tômôbilina mba hanana trano. Lanitra ny sarotra rehefa zany mandeha ho azy zany voromanidina azy rehefa ny tena hoe tsinjovo ny voromanidina. Tsy miasa tsy mitaona ho any an-tsopotro ireny, fa velombelona eny. Dia ianao mihoatra lavitra noho izany ianao. Mihoatra lavitra noho izany tsika rehetrarehetra reto. Fa ny havahantsika amin'ny voromanidina, tsika ho any an-danitra. Mba fetsifetsy ry havana. Tsika ve ry havana dia hiazy ho inona ho azo ny voromanidina? Dia hivavaka foana tsika zany ny atyvahantsika tonga tsika tena so tsy hita sakafo rapitso. Fa ngaino fa nahita olona maty ny anona tao amin'ny Baiboly? Sa ianao ve efa nahita olona tao amin'ny Baiboly mivavaka antovavaka isan'andro zany mba hita sakafo hohanina? Tsy mbola nangataka akory Eli, mbola tsy tonga akory ny ahitany, fa vao tsisy orana dia nesorin'Andriamanitra tao a Samaria Eli. Mbola tsy midona akory ny vokatra ny tsy fisy korana, fa tsisy orana, nasoriny meroa, nataony nakany akaiky ny rano Kerita. Tonga dia mbola tsy ritra akory le rano tany dia fa izy ny tonga tany misotro sy mihinana. Ary havana, raha ozy izy Jesosy tsy raha mbola natera-bevavy tsy misy ohatran'ny Jaona, dia ny dikan'izany ary nizaniza koa mbola nitory tao, nizaniza koa natera-bevavy nitory tao amin'ny Baiboly tao, dia teteny aminao tsy misy ohatran'ny filazantsarany Jaona. Zany mahatonga tsika ravana mifototra indray misy olona leo. Zareo koa dia tsy afaty zany didin'Andriamanitra ka izay ny zava-dehibe indrindra. Inona ary no ataontsika eto? Hotoriana miliary nareo. Vitatsika mitoriana zany. Vita be verset azo teny anaty any tanànareo zany raha ilainareo zany teo tahin'Andriamanitra manareo. Zao tiana ataontsika dia zao. Mamafaza dia jinja. Alleluia. Tsy diso zany fa za fotsiny miteny tsy na lehibe an'izay nanao an'izany teo anatrehan'ny Jaona zany, fa na lehibe an'ny Jaona tamin'izay natera-bevavy dia ny filazantsara netiny. Ianao aza mieritreritra hoe t-shirt fotsy kely ty foana nanaovako, tsy manao le famantaranandro ngeza be ireny tsy miaraka amin'ny collet volamena sy ny tsy fantatro inona avy fa efa diran-dovana tsika dia mitodididin'Andriamanitra foana. Fa zany rehetra zany ry havana, ambiny zany. Ary zao foana teniko anareo, tsika tsy manana n'inona
ho porofona amin'ny olona afa-tsy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay andradrayntsika. Aleloia. Rehefa namoana ty vandarana ty izay mivady dia ity ny akanjoko. Mbola tsy nahitana angamba na teto nanao akanjo ankoatran'ity raha tsy hoe fety ny akira-be dia mba nanao noe kely dia mba nanao hanina kely. Hitanao ny anton'ity dia tahaka ny volon-dramevany Jaona mihitsy. Tsy mila mitady zavatra hanina be. Za manana be dia be raha t-shirt fotsy. Tonga avy any misy fotoana efa taratara vao tonga. Efa azavaiko anareo foana izany. Miandry anaty t-shirt fotsiko. Tsy mila pasohana akory ary tsy manila fotoana. Ny mahaela ny fotoana, ny mahamaika dia nanao préparation amin'ny ara-panahy ny eto. Fa ny endrika ivelana izany tsy manana fotoana intsony. Iny kavaty anaovako androany reny dia reny izay mivady. Tantady amin'ina raha le kavaty maitso ny anaovana androany fa dia lany eo ny fotoana. Ny fotoana lany any amin'ny hitrandrahana. Inona no amparezana an'reto olona reto? Hitondrana an'reto olona reto ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aleluia. Riavana. Jaona mpanao batisa lehibe indrindra tamin'ny jenatery lehibe jerareo ny toetrany Jaona. I Jaona dia olona farak'izay tiana ny eritena. Ary Jaona koa dia izao tsy nandray zavatra be hoe ny Jaona zany riavana tsy nila popularité zany izy. Tsy nila hoe tena zany tena ny Jaona izay nanirahana azy, izay nanirahana anazy. Izay no nataony. Dia tsy nila zavatra ankoatran'izany. Tsy hoe za zany tena reo mipiniko anangana fiangonana antsika. Fiangonantsika fiangonana isaky ny faritany enina. Jereo tsara ny toetran'ny Jaona amara-pahalantsika azy. Jaona toko 7. Filazantsaran'ny Jaona toko 7. Mampinaritra ty tebony Jaona. Filazantsaran'ny Jaona toko 7. Andininy 5. Dimy amby roapolo ka hatramin'ny 17. Azafady aloha asina misotro rano kely vetivety riavana. Aleluia. Jaona toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 5 amby roapolo ka hatramin'ny 17 vakitsika. Azafady. Aleluia. Jaona toko 7 25-30 manao hoe anaran'i Jesosy. Ary nisy ny fandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny jiosy anankiray tamin'ny fanadiovana. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianana ka nanao taminy hoe Rabio, ilay tany aminao tany andafin'ny Jordana izay nambaranao, indro manao batisa izy. Jesosy io. Ary ny olona rehetra manantona azy. Jaona namarika anao hoe tsy misy olona mahay mandray ninina raha tsy nomena azy avy ao an-danitra izany. Ianareo ny vavolombeloko fa hoy iza tsy izany Kristy fa nirahany aloha azy aho. Izay manana ny ampakarana no mpapakatra. Fa ny sakaizan'ny mpapakatra izay mitsangana sy mino azy dia mifaly indrindra ny amin'ny feom-papakatra. Rehefa tanteraka izany fifaliako izany. Izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy mihena. Zavatra mahafinaritra. Mitory zany Jaona. Bebana le fankaiky ny fanjakana dia lahatra ny olona atao batisa. Avy eo amin'izay ireo olona ireo rehefa nilahatra ireo olona ireo atao batisa, vita batisa, miprezenteny Jesosy i Jaona tamin'i Jesosy. Dia lasa nanaraka an'i Jesosy taony amin'izay. Na mpianatra Jaona ary nanaraka an'i Jesosy. Petera nisan'izany. Tsy mba nalahelo tamin'ireny Petera i Jaona nateraka. Izao ny zavatra noteneniny. Izay manana nampakarina ny mpapakatra hozy izy. Zangy sisy Jaona tsy apakatra andreo any an-danitra. Tsy za ny mpapakatra fa za namboatra ny lalàn'ny mpapakatra. Ary marina izany. Filazantsaran'ny Jaona no niantsoana azy fa filazantsaran'Andriamanitra raha iny Jesosy ny filazantsaran'ny Jaona. Ary izao hozy Jaona tsy misy anareo na dia iray azy fa anao reo Jesosy. Dia tantara zany ny olona Jaona. Olona ny natora batisa inge le tenenao izy ho avy. Manaraka azy Jaona zao ny olona atao batisa. Tonga Jesosy Jaona. Izay manana ny ampakarina ny mpapakatra. Fa ny sakaizan'ny mpapakatra izay mitsangana sy mino azy dia mifaly. I Jaona le sakaizan'ny mpapakatra
jaona le sakaizany jesosy. Alleloia. Dia ny fifaliany jaona, ireo olona rehetrarehetra ireo nataony batisa, ireo proselita ireo nataony batisa, nanaraka an' jesosy fa tsy nandeha nanaraka fariseo sy sadoseo. Dia tanteraka ny fifalia kosa izy. Ary zao izy tsy maintsy mitombo. Arakaraka nanomboka ny jaona zany efa teo taloha, jaona nalaza teo talohan jesosy fa vao tonga jesosy dia nanomboka ny emotra jaona, emotra. Satria nanino jesosy nanomboka fatabahoaka, nanomboka narahany olona dia niemotra amin'izay jaona, nanomboka niletika amin'izay jaona. Satria izy jaona tsy zany atakatra, zany tory fotsiny. Nareo ireo ry havana, tsy ondrinay nareo. Alleloia. Nareo ireo tsy fanananay nareo, fa ianareo ireo fananany jesosy nareo. Ny fananareo ireo any jesosy ireo. Rehefa voatory taminareo ny fahamarinana. Alleloia. Zay zava-dehibe aminay. Manaraka an' jesosy nareo tamina fahamarinana nareo, faly zay. Alleloia. Ary zay nitanjona eto amin'ity fandarana, tsy mitazona anareo hoe fanananay nareo fa nareo mitazona ny fahamarinana. Eto kory tsy misy hoe ozy izy le pastera namako zay, io mantsy somary tandremana sao dia mangalatra kilina. Zay izy le firesentava, izy dia mangalatra kilina. Izy fotoana dia nitory tany amina fiangonana tany atsimo la Frantsa tany tamin'ny efa ela izy zay. Dia rehefa hitory dia hitondra seminera tamin'izay. Dia hitondra seminera teo amin'ilay nanao fisitana zany mpanompon'Andriamanitra tao amin'ilay fiangonana. Dia zaho mba nijereny zareo hoe mila olona mba nivelany tanteraka mihitsy mba hampahery ny olona. Dia zaho zany mba hisorako an'Andriamanitra tamin'izay za mbola tsy nisy zao fandarantsika zao fa mba mitoritory eo fotsiny dia hitan'ny olona andao ty raha agnaty io izy andao atsotsika izy nitondratsika hitarika ny seminera zay ataotsika. Dia nitondra fampianarana moa zany tamin'izay nandritra ny adiny 3 fanjatra alohan'ny voatonga avy any dia nitsenaina teny amin'ny gara. Dia rehefa nitsenaina dia niona tamin'ilay pastera lehibe amin'izay dia teneniny tsara. Dahoana tsara moa zany ny zavatra ho teneninao eto izy fa ny manerina mantsozy izy hainao ihany. Sao dia mantsozy izy hoe avy eo ianao olona sendra mandalo dia voatarika eo ny olona. Ozy aho mantsy anazy aza matahotra ianao pastera. Zaho tsy olona manana fiangonana ary tsy manana eritreritra ny zany mihitsy. Fa mitory eo amin'ny ligne eo fotsiny, mitory eo amin'ny telefônina eo azy zay. Raha ohatra moa ny olona manaraka eo amin'ny telefônina eo, olona ingao mbola tonga ty am-piangonanao ihany ka zay misy mantsozy izy nitandremo satria avy eo izy hitanao ihany amin'izao fa misy an'ireto le hoe miala dia aridy natahotra. Ka ny eto amintsika tsy zay. Alleloia. Eto amintsika eto misy varavarana ngezabe misokatra. Zay manana connexion dia mijery eto. Raiso ny fahamarinana izay toriana aminareo. Alleloia. Fa ianareo raha toriana ny fahamarinana tsy tombontsoa anay. Hoe mpiaraky ny abetsabetsaka amin'io zany dia anao rakitra eto aminay eto dia fiveromanay. Tsy izany. Ny zavatra toriana aminareo eto dia ahasoa fiainanareo manokana. Alleloia. Ahasoa fiainanareo manokana. Dia raiso fa izahay io dia ny ataonay dia miprepare manomana ny fandehanantsika na izay koa ary mbola miomana lalantsika makany an-danitra. Ho an'i Jesosy tsika rehetrarehetra eto. Izay raha mitory sy mandresy lahatra anareo ho an'ny fanjakany lanitra fa tsy ho anay akory. Ary hitanareo sy tsapanareo mihitsy amin'izay fotoana izay fa tsy misy tombontsoa indrasanay aminareo fa ny tombontsoa an'Andriamanitra no katsahanay aminareo miaran'izao fandarana izao. Koa dia raiso ilay tompoka, raiso ny filazantsara ny jauna fa io hitondratsika. Raiso ny batisa fibebahana netiny jauna fa io hitondratsika ny an-danitra. Nahazo poin ngezabe teo anaty an'Andriamanitra izy matoa hoe natam'izay natera-behivavy dia izy ny lehibe indrindra. Satria izao io ny tenentan'Andriamanitra ny vaingana indrindra, hitondra vokatra indrindra ho an'ny lanitra. Tsy hoe tsy ilayntsika ny fitahiana, ilayntsika eto an-tany ireny, fa tsisy vimbona ninona ihany eto tsika na ray ary tonga ny an-danitra tsika akanjo fotsy lava mamiratra ny tsika miakatra any, zay
tsy mitondrotsika ninninona ety atanantsika fa zay nefa ny tena lehibe tamin'Andriamanitra ianao tonga ny an-danitra ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra matoka fa vorainao ny afatra zay nentsika androany dia ho tahiny tompontsika mianakavy tapitra ny torotenitsika raha nisy taminareo voakasika ny zatra nakasika anareo izay nlesantsika teto androany dia afaka manao appel nareo iny ny compteko isoratako anaty commentaire iny ny compteko halleloia dia afaka miantso nareo misokatra nareo messengerako zao raha misy olona ray na roa na telo raha efatra manana zavatra mahakasika izy voarainto anatin'ny toriteny ka te mba hanao appel izy dia izara fahatsapana dia apidiriko avy hatrany izany olona izany izara fahatsapana efa misy tafiditra ao aloha asiana sary ny nitorin'ny teny any moa zany ny izara fahatsapana voalohany amintsika eto tany tompo raha latojo inona ny fahatsapana voarainao tamin'ity androany ity aizasasika rehetra ianao tena fahatsapana voaraiko fa le toetra mijaona tena hoe tena tsy miasa saina sakafo izy aloha voalohany indrindra tatery rehetra amboanohaniny dia moa mifantoka tamin'ny asan'Andriamanitra tsy dia niraharahan'ny akanjo rehetra vondrameva miaraka tamin'ny ceinture za hoe mapetraka ny akanjo fotsiny dia asan'Andriamanitra tena hoe tsy mifantoka tamin'ny ina fa tena hoe asan'Andriamanitra tena mibovakomy dia toetra anankiray tena nakasika be anao koa hoe tena hoe fanefeny tena hoe tiolo izy tena hoe nampiasan'Andriamanitra be hoe nitarika olona tamin'ity vehivavy nanao batisan'i Jesosy fa raha be olona rehefa lasa daholo dia le tempony hoe tsy mialina izy fa tena voma hoe ateraka ozany tivaliako tena namin'ny sehatra ho amin'i Jesosy dia tena nahafinaritra be Jesosy tena nanao ambony anazy izy koa nanao ambony be amin'i Jesosy dia nahakasika be anao hoe Jesosy meo anako izany toetra nataonao batizany fa tena mahakasika be sady nanetry teny izy sady mifantoka tamin'ny asan'Andriamanitra na be bakolona dia tena rariny raha izy lehibe indrindra dia zay tena nakasika anahy tainy Jesosy fitodapetsaka pasteur tamin'ny famelabelarana fa nakasika be halleloia mahafinaritra be koa ny fizarana fahatsapanao tojo misaotra indrindra nahakasika koa ny fizarana fahatsapana izay nentin'ny tojo dia maherezatra any ary misaotra betsaka ny amin'ny fandraisana anjara tojo dia tahin'ny tompo raha ohatra mbola misy anao appel nareo dia misokatra ho anareo ny misy iny efa nomaniko fa tiako hovaina kely le hira atao mifanaraka tsara amin'ny toritenitsika halleloia andao reto tsika tirity efa fataontsika fanao izy ty isaky ny batisa isaky ny manao batisa tsika tsy maintsy atao tirity zany no afaka mitsatoka iny zany iry zany ndao aloha ampandrotsika nabavitsika nambintsomakirinina dia anatin'izay nareo afaka manao commentaire nareo amin'ny groupe indrindrindra inona zao zany hira ho alefantsika zany hoe isaky ny batisa tsika dia tsy maintsy manao an'io hira io foana zay iry zay no alefantsika ndao aloha ataontsika mitendra nabavitsika makirinina inona ary no fahatsapana voarainao androany raha makirinina anao ny fitenenana halleluia makasitraka pasteur amin'ny fitenenana ny tena hoe mahakasika zany ny olona foana variana mikatsaka zavatra aran'olo foana nefa mba mila fetsifetsy ihany tsika rehefa fa hoe karotsika fandakan'Andriamanitra miteny hoe andeha an-danitra hiakatra any an-danitra zay ny fotsiny no tanona zay ny fotsiny no vanjinina efa ampy zay dia mahavoaka nakaratsy tamin'ny zavatra rehetra etin'olona zay no tena nakasika dia ilaina Jesosy halleluia amen halleloia makasitraka indrindra andranabavy nambintso makirinina isika tao anatin'izay appel fizarana fahatsapana izay misaotra anareo amin'ny fizarana fahatsapana dia sady miteny anareo koa mampatsiahy hoe tsy voatery ankizy atao amin'ny groupe izay maharesika no mizara fahatsapana fa nanareo fijereo koa dia afaka mizara fahatsapana halleloia ndao rehefa misotsika indray nanabavitsika Suzelle izara fahatsapana izy amin'ny tendroany ty tahiny tompo Suzelle manao nareo menakavy ina ny fahatsapana voarainao ary androany
Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra dia mankasitraka pastera nanome fitenenana dia na zany zavatra tena nakasika na nitenen'ny pastera teo dia hoe eto amin'ity fanidaharantsika ity dia tena betsaka be ny valim-bavaka azontsika eto ary tena marina zany. Tena angambany tsisy afaka ilazana ny ray amintsika izay mpikambana amin'izay maharesy hoe tena tsy nahazo valim-bavaka be da be izany fa nefa kosany tsy izay ny tena zava-dehibe toriana eto fa ny fakanesana any an-danitra ny tokony hanaovana batisa sy ny sisa dia tena hoe mahafinaritra sady tena mahakasika tokoa zany ny toepon'ny nareo vady mitarika anay eto tena nakasika be dia raina Jesosy voninahitra n'Andriamanitra rery ihany dia mankasitraka pastera anome fitenena tahiny Jesosy daholo. Aleloia, mankasitraka anao koa tena mahafinaritra, tena marina tokoa zany. Anisan'ny olona tahin'ny tompo eto koa zany ranabavintsika Suzel izany ary dia isaorana azy ny fijona vavolombelona fa zava-dehibe tokoa izany dia mahirezatra any dia tahin'ny tompo nareo menakavy kely. Ao ary faraparany ngambany hiditra indray ny ranabavintsika tia narakoto arzaka izara fahatsapana. Inona ny fahatsapana voarainao androany ranabavitina? Tahiny Jesosy atsika rehetra dia misaotra pastera nanome fitenenana ny teny masina nakasika be anahy dia ny teny pastera ty koa hoe ny batisa atsika dia tena hoe batisa miavaka, tsy batisa fotsiny ohatran'ilay any am-piangonana ireny masinina zazakely dia vita amin'ny fambatisa dia tena hoe voasoratra ary tena batisa tena hoe batisa tamin'ny Jona mpanao batisa mihitsy izy nanao batisa ny Jesosy dia batisatsika dia hitonga tsika ny amin'ny fahamarinana mandrakizay fiainana mandrakizay koa. Misaotra pastera, amen, aleluia. Aleluia, misaotra betsaka ny tiana rakoto arzakitsika ny zahara fahatsapana. Mahafinaritra be daholo ny fizarana fahatsapana ataonareo ary za dia mankasitraka anareo amin'ny fizarana fahatsapana izay ataonareo. Andriamanitra manakile pasoavana ny hamaly fitianareo amin'ny fizarana fahatsapana. Ndao ary tsika apiditra ny ranabavintsika Angonirina Rodriguez izara fahatsapana koa izy. Inona ny fahatsapantsika androany Rodriguez elaela ianao tsy niteny fahatsapana teto. Anao ny fitenenana. Tahiny pastera dia mankasitraka indrindra nanome fitenenana ianao zany zavatra tena nakasika be ao anaty pastera dia hoe tsy keto-tsy mitory zavatra hoe miliarana izaka fitahina sy ny fa tanjona dia tokana ihany be hoe mitarika ain'olona ho any an-danitra ary hoe tsy tombotsoana reny vatiny ka tsanareo eto fa ho anay izy hoe tonga anareo any an-danitra tena zavatra sarobiko dia tena hoe izay tena nakasika be anaty pastera dia mankasitraka indrindra ny dia tahiny. Aleluia, mankasitraka indrindra ranabavy Rodriguez Angonirina tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay tena marina tokoa izay ary tena tatao-pokony navovako taminareo teo androany dia misaotra anareo ny zara fahatsapana. Andriamanitra manakare pasoavana ny hamaly fitia anareo tsirairay avy tao anatin'izay dia Jesosy hamaly fitia izay vitanareo fahasan'Andriamanitra be ngeza be koa nataonareo ny zara fahatsapana izay. Lava be koa moa ato misy fizarana fahatsapana fintina tsoratra ny teniny mampionina dia tena afaka sitraka fa dia tena hoe voalaza tamin'ny Tsipriany mihitsy voafitina tamin'ny Tsipriany tsika moisaky ny vita zao fandana nomboka fanitelony androany zao dia lasa zaraina io famotinana fintina tsoratra atao mampionina satria manampy ny olona ihany koa andrisika ny olona hijeran'ilay fandanana efa zao ny zavatra nresahana teto dia misaotra mampionina tsika amin'io manampy ny famotinana torotezatsabat ataon'ny raharatoto zany dia misy ny fintina tsoratra izay atao mampionina dia manasa antsika hamaky an'io fa tena ny hevi-dehibe an'izy rehetra dia efa voafitinao. Misaotra mampionina dia tahiny tompo ianao. Tsisy mbola nahita ina ny ataontsika zany zao
inona ny titran'le hira izay ataontsika zao hira fataontsika isaky ny misy batisa zay voarainao teto zany ny angatahako aminao zany de zao engane ny filazantsara izay nitoriana taminao teto izay voazara raisinao isan'andro eto mba hatonga anao ho voatahiry mba hatonga anao ho voatahiry eto amin'ity tany ty ho voatahiry amin'ny fampakarana. Alleloia. Zany hoe nandroany ianao ohatr' zao maly ianao efa ohatr' zao afaka eritaona ho avy Jesosy afaka 3 taona afaka 5 taona afaka 50 taona de mbola eo ianao hotahiny tokony itsika de ataontsika tira mafinaritra be ty tehirizo ny jakavity sotra ny tojo nahita an'le hira ity de ataontsika isaky misy batisa etsika tenena foana mba tehirizo tompo mba tsy ho rendriky ny alondrano ao tafita ny samby kely ny fiainako meno finaritra dao de arinazisika to de vavaka ary vavaka ihany koa ho an'ny firenena tahiny tokoa
Amen, Jesosy. Misaotranao zay Jesosy. Misaotrany amin'ny fotoanandroany Jesosy manala. Misaotrany amin'ny filazantsara ny Jaona Jesosy izay mba nampitaina taminay ary dia ampitainay androany. Misaotrany amin'ny feoan'ny Jaona izay miantsoantso avy any anefitra. Miantsoantso any anefitra amin'ny tanàna manodidina. Misaotrany amin'ity fandarana ity Jesosy miantsoantso aty tany efitra izy ity. Ary misaotra anao ny amin'ireto vahoaka izay tonga manantona. Misaotra tamin'ireo olona rehetra izay efa vita batisan'ny rano, batisan'ny fibebahana. Misaotra anao koa amin'ireo olona izay mbola ho kasianao. Ary misaotra Jesosy ny amin'ny batisan'ny fanahy masina izay nomenao. Ary misaotra ny amin'ny fampanantenana fa ianao tokoa ny mpapakatra. Ary ianao tokoa araka ny tenin'ny Jaona izay manana nampakarina ihany ny mpapakatra. Izay no ampakarina renao ny mpapakatra Jesosy. Anao izahay. Tsy an'ny Jaona izahay fa anao Jesosy. Filazantsara ny Jaona no nitoriana taminay. Filazantsara ny Jaona koa no torianay. Fa izay tsy an'ny Jaona, reto olona rehetra manaraka reto tsy anay fa anao ireo Jesosy. Fa teo lehibe koa izay Jesosy. Dia alohanay tena mienda arakaraky nisy anratanao eto no ienanay Jesosy malala. Enganay tsy ho latsaka amin'izany fakapanaza mihitsy ka na lehibe ny anaranay eo anatrehanao Jesosy hoe tahaka an'izay mahavita zavatra. Fa ny anaranao no esanay eto. Herinao no miasa eto. Osotrao no miasa eto sy manapaka eto Jesosy. Misaotra Jesosy malala. Misaotra ary dia io Jesosy ho fandarana zao. Io tsy hivoana mandrakizay. Fa hifantoka amin'ny filazantsara ny lanitra dia ilay batisan'ny fibebahana. Dia mitoy makany amin'ny batisan'ny fanamasina sy ny hafa ary ilay atonga ny ampakarina ho ampakariny mpapakatra. Misaotra Jesosy malala. Misaotra anao ny amin'ny tolotsaina, misaotra ny amin'ny fandarana, misaotra ny amin'ny connexion, misaotra ny amin'ny reto olona tonga reto teto. Anao mivoninahitra hatramin'izay teo mandrakizay da misy tsy voalazako. Ianao Jesosy malala ny masoa ary ianao any hantanteraka mihoatra lavitra izay neritreretinay raha misy zavatra mba irin'ny fonay. Dia tario lalana izahay reto fa tsy ho latsaka an-dalana ivily lalana fa tena hitododo any an-danitra. Hitododo any an-danitra. Misy saotra Jesosy malala. Halleluia. Dia vosi Satana fatotra amin'ny rano tsy afaka hitsaingo kana dia litera ray azy tamin'izay toro-teny nitoriana teto. Tamin'ireo teny maro ve izay nitoriana teto na litera ray ary tsy azo devoly kitihana sy tsaingoana. Ary ny vozana fafy dia amoa avy zato eny tsy manam-pataperana ho fianana mandrakizay ao anatin'ny etsirary avy. Misy saotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao natao ampanjotsika nampavitsika mitody ramony soa ivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo ary nampavitody anao ny fitenenana. Tahito pastera, tahito tsika rehetrarehetra izay manaraka eto. Ivavaka isika ho an'ny firenentsika. Jehova malalo, apetraka eo am-pilatananao izay vavaka izao. Manatrehana entinao Jehova malalo fa hiresaka isika ary ametraka ny firenenay eo am-pilatananao. Fantatrao zavatra miseho na tsy hitanisy tsara izahay. Maro zavatra mpamofo amin'ny firenenay amin'izao fotoana izao.
mahita ianao Jehovah, ianao Jesosy mahita koa mitazana ianao ao daholo ny zavatra mifamaofao na ao amin'ireo olona sahirana, tsy manan-koanina, tsy manam-pitafiana, tsy manana tafo elofana Jehovah ka sokinao ny olona izay andrahanao mba hijerana izy ireo Jehovah malalao. Mino izay fa mahita olona ianao irahinao mba hijeran'ireo olona kamboty, raisinay hoe kamboty izy ireo Jehovah. Manana anao anefa nisy ireo Jesosy malala tsy kamboty ka matoky izay fa reo ny voalohany amena izay tena makarary ny sainay sy ny fonay mahita andreo olona sahirana tsy makanina marary, tsy mitafy, tsy mahita elofana. Ianao Jehovah malalao mahita izay anaovana an'izy ireo. Apetraka ao am-pelataranao koa Jesosy ireo marary rehetrarehetra any an-tokantrano, any amin'ny hôpitaly. Fantatrao fa maro ireo marary ao amin'ny firenenay. Ianao ilay dokotera-mpanasitrana, sitranonao izy ireo amin'ny anaranao Jesosy maolana. Olona maty ara voatsanganao Jesosy ka mino izay fa sitranonao ireo marary rehetrarehetra ireo. Mifavaka koa izay ho an'ireo olona any am-ponja, hitanao avy ireo olona ao am-ponja Jesosy eo. Misy ny olona nanao tsy nety dia fantatrao ny sazy mahazo azy, ary misy ireo olona nanao mety nefa dia tondromodika ny dirana any am-ponja. Ianao koa mbola mahery noho ny mpitsara Jehovah malalo. Ianao ny tena mpitsara marina Jesosy ka malala ny anadiovana ireo olona ao am-ponja ireo. Apetraka ao am-pelatananao Jesosy malala, fiainanay andavanandro ao Madagasikara. Sahirana daholo ny ankabeazan'ny olona Jehovah. Ianao neno anampy, anirak'olona anampy ho an'ny olona tsirairay. Fa tianao anaty fahasaranana ny fiainan'ny malagasy misolokoana. Petraka ao am-pelatananao kosa gouvernement tamin'ny korotana zao. Ianao aneno andamina ny Jehovah malalo, fa zahay dia mijery fotsiny fa ianao no manana ny hery lehibe amin'ny fandaminana. Fa afaka koa izay amin'ny firenena rehetra raha izao tontolo izao Jesosy malalo, ianao mbola mahery no mpitao rehetrarehetra raha izao tontolo izao. Ka engany fahefanao no aresy noho ny asan'ny Lusifera sy ny Belzebuba manodidina ny izao tontolo izao. Raha tory izy dia menakavy Jesosy malala, dia ny anjerinao any mitombo manodidina anay. Ary ho an'ireo izay miasa Jesosy dia mehely izy ireo satria mbola andeha hiasa. Amin'ny anaranao no angatahako zavavaka izany Jesosy, voninahitra ny ho anao Leliana, Ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavy amasika ato anatin'izay vavaka mamy sady matsiro ampy tsara mihitsy izay ndetiny tamin'ity androany ity. Dia Andriamanitra manakam-pahasalamana zany maro fitianao dia misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa dia tonga niaraka taminay teto androany. Tapitra ny fandarantsika. Ny fandarantsika tapitra fa ny fiarahantsika mbola sy tapitra raha miditra amin'ny onjam-peo akiradio anao akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com. Mandeha andro aman'alina izy io, mandeha foana tapaka mihitsy. Misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina misy toriteny.
dia raha pitso amin'ny folo maraina averinao zao fandarana zao raha mbola eno ianao dia misy totely koa amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito arivo sy mitahiny tompo daholo raha pitsitsika raha mbola sotokeny amin'ny roalanitra dia sosy natahiny tompo velona aina somatsara daholo tsika dia raha pitso amin'ny valola sasany manomboka ny fandarantsika fa tsy amin'ny sivy sasany raha pitso izy dia manomboka amin'ny valola sasany a dia milolarana eto aloha mampionina hitondratsika ny fandarana misy andrata anaty fidarana sy fiankofana dia dimbiasako izy avy ao anatin'ny vavaka fiambinana samita iny tompo a mahereza daholo a samita iny tompo amen